ny tena kristianina dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny atao hoe mivavaka dia tsy hoe mamonjy toeram-piangonana. Ny mivavaka dia tsy ny hoe mamonjy fotoam-pivavahana na manenjika karazam-piangonana samihafa. Ny mivavaka koa dia tsy ireo manao adidy sy mandray anjara amin'ny asa fanompoana maro. Matetika mantsy ny fivavahana dia aroaroan'ny olona amin'ny fahazarana sy fanao. Maro no miteny hoe ary ny fiangonanay any ananina izay no mivavaka ary ananina ihany no mety aminay ka. Nisy fotoana isika efa nianatra ny amin'ny fiangonana satria ny fiangonana dia tsy trano na tokom-pivavahana. Fa ireo olona nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy marina ary ny fiombonan'ireo olona ireo no antsoina hoe fiangonana marina dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy raha namporisika hivavaka dia tsotra ny lazainy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahitanao amin'ny mangingina no hamaly anao. Jesosy tsy niteny mihitsy hoe rehefa hivavaka dia tsy maintsy maka-ry na maka-ty. Tsy misy maharatsy ny fiara-mivavaka akory na famonjena toeram-pivavahana. Zava-dehibe tokoa izany raha ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy amin'ny fahazarana fotsiny. Fa ny tena takiany ten'Andriamanitra raha hivavaka voalohany indrindra dia ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Firy moa no mazoto mamonjy fotoam-bavaka? Mamonjy toeram-pivavahana foana rehefa alahady, fa tsy mahavavaka mihitsy na indray mandeha ao an-trano aza, na mivavaka hisakafo aza dia hifanjanana. Ny antony ve? Satria fombafomba sy fahazarana fotsiny ny fandehanana any am-piangonana fa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra akory. Toy izao ny resaka Jesosy Kristy sy ilay vehivavy Samaritana. Ndrazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Moa toy izany filazan'ny vehivavy Samaritana izany hoe mifiresaky ny olona hoe ary ny fiangonan'ny razanay, tsy maintsy ary izahay no mivavaka. Misy aza tena matahotra mihitsy hoe manota raha tsy mamonjy toeram-piangonana. Eno iangenina valin'i Jesosy Kristy e. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena, fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha amin'ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hitantsika amin'izany ny tadiavin'i Jesosy Kristy dia mivavaka amin'Andriamanitra. Fantatra voalohany indrindra dia ny ray zanaka fanahy masina. Ary Jesosy Kristy tsy naniraka mihitsy hoe ary ananina no mivavaka. Izy aza tsy nanaiky intsony hoe any Jerosalema na any tendrombohitra ny hivavahana, na dia izay aza ny nahazatra ny jiosy hatramin'izany. Laza mihitsy azy Jesosy hoe tsy any intsony, fa aiza ary amin'ny fomba ahoana? Hoy Jesosy Kristy hoe ny tena mpivavaka marina, izany hoe ireo milaza mivavaka afaka mbola manenjika toerana karazany samihafa, fa ny tena takian Jesosy Kristy amin'ny mivavaka marina dia ny fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ahoana moa izany? Ny mivavaka amin'ny fanahy voalohany indrindra dia mila mahafantatra fa Andriamanitra dia fanahy, izany hoe tsy amin'ny fomba hita maso ivelany, amin'ny fanao sy fahazarana no hivavahana. Midika izany hoe mivavaka amin'ny fo, amin'ny fandresen-dahatra. Ny mivavaka amin'ny fahamarinana indray dia miainga amin'i Jesosy Kristy ilay fahamarinana, izany hoe ao anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy mivavaka ao anatin'ny fahotanana firaisana tsokombakomba, fa ao anatin'ny fahamarinana. Ny fiara-mivavaka dia miopana manontolo amin'i Jesosy Kristy amin'ny fahamarinana, fa tsy amin'ny antoko-pivavahana na rafidrafi-piangonana na fandaminana, fa Jesosy Kristy sy ny didiny sy ny baikony ary ny momba azy. Maro koa ireo diso-hevitra fa any amin'ny toeram-piangonana no misy an'Andriamanitra. Tsy marina izany. Andriamanitra dia avo indrindra ary any amin'ny toerana rehetra, any amin'izay misy ny fahamasinana no ahitana azy. Hoy ny voasoratra hoe kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra amin'izay trano natao tanana, kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra amin'izay natao tanan'olona, araka ny lazainy taminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Ka trano manao ahoana no ataonareo aho Jehovah, ary manao ahoana ho fitoerana fitsaharako? Tsy ny tanako vanina nanao izao zavatra rehetra izao. Fantaro
fanagoavana sy tsara tarehy aza ny toeram-pivavahana na milamina sy mirindra aza ny zava-maneno dia tsy ampy itoeran'Andriamanitra izany raha tsy ao ny fahamasinana ary na hevitra tsotsotra kely tsy dia manana endrika loatra azy rehefa ao ny fahamasinana ary ny anaran'i Jesosy Kristy no hivoriana dia eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe fa na aiza na aiza hiangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Hitantsika amin'izany fa ny fepetra dia ny anaran'i Jesosy Kristy izay ihany no maha eo azy. Tsy anaram-piangonana na anarana fikambanana ary tsy nanoro-toerana tokana izy fa na aiza na aiza, izany hoe na eny an-tokotany na ao an-trano na eny an-dalana, rehefa mivory ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia eo afovoany izy. Arak'izany kristianina malala dia aza mety ho fitahana amina karaza toeram-piangonana samihafa sy ny famonjena toerana satria ny zava-dehibe dia ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Anano antoka tsara hoe ny anaran'iza sa anaran'inona no hivorianao fa raha tsy izany dia ho faty antoka sy fandaniam-potoana fotsiny no ataonao. Mahaiza mihaino fanamasina. Ankehitriny mantsy dia betsaka ireo manangana toeram-pivavahana samihafa, mamoro olona maro ary lasa anaram-piangonana no hivoriana. Takona tanteraka ny fahamarinana ary takon' Jesosy Kristy. Ny tena kristianina dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary amina toeram-pivavahana iray ankasitrahan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no omena voninahitra.